lazaina matetika fa ny ditongotra voalohany miditra amin'ny Makay ny tena enjana indrindra dia rehefa iny tafiditra ao ianao dia milamina mijery ireo tontolo manodidina tahaka ny hoe any paradisa izany. Zao zay efa miditra anatin'le canyon. So ity zany porte d'entrée miditra any anatin'ny massif amin'ny Makay any. Ka mafimafy kely ny expédition fa ny maso voky mahafinaritra izay jerena. Oh les gars, tsisy lalana zany tsy maintsy milomano zany mamakivaky an'ity canyon ity. Mandeha amin'io teritera io ve? Omby anavy Aomby be azy andreo. Saba vety be maventy be vata. Dia somary lalindalina. C'est ça le kiff, c'est ça le kiff avec Makay. Ouais, c'est ce qu'on cherche, hein, de l'aventure. Une chose à dire, hein. On a tous des canyons, non, je sais bien. Eh oui. C'est bien. C'est bien. Oh, Sarah, c'est tout. Efa tena tafiditra ao anatin'le territoiran'ny Makay tsika zao. Rehetrarehetra efa izy daholo. Eo amin'ny firy hektara eo moa zany ny be izy ty. Makay 4000 km. Ngeda zany ngeda be. Jerena misy le formation roche re. Ohatrany any amin'ny tigre rouge zany. Tigre rouge ina koa moa le any cirque rouge le Majunga zay ny pose. Ty le teneniko anareo ty. Tena hoe wow. Ny formation rocheuse tahaka izao dia vokatra ny érosion na ny fiotsahan'ny tany noho ny fifandimbiasan'ny orana sy ny fahamaizan'ny tany ka ny manome endrika tahaka ny tsinga izy. Wow, tena hoe tsara be. Pâte, fromage et courgette. Veluma na mamachette. Sole, sabolo muho. Tena miala. Leva. Silakan kabar. Terima kasih. Ivan. Dia deu uma maluca nessa aí?
tsika. Lehibe ny aventure, lehibe mbola mitady tsara pitso. Vao tonga moa zay dia nitsenanay tao ny dité vao mafana be irécupérena ny aina zay lany dia ny hariva dia ahafoana ny orana tatia fa izahay dia nialaka tato sady nanarotrana anao do mahafinaritra be mandra-pariva ny andro. Andraso kely vetivety aloha mialoha ny hijerena an'ity hatrany fany dia alohantsika hiresaka 2 minitra fotsiny momba ny sponsor n'ity vidéo ity dia tsy izany fa ny Sendwave. Sendwave dia application anankiray fandefasana vola avy any ivelany mankaty Madagascar. Dia ampiasainy code promo tiary azahoanareo 10 € en première fois anareo dia jereva n'ity vidéo ity hatrany farany. Peace ave daholo. Bon, androany zany 3e journée avy be vao maraina le orana manana choix zay inona ny circuit atao miakatra be daholo le orana le rano plutôt surtout les rivières le rano anaty canyon koa tena miakatra rehefa ohatra satria le source-ny avany Mbadika mitondra rano be am'le orana dia mbola mijery zay hoe inona ny circuit accessible sy safe kokoa androany teo zay. Tamin'ity androany ity dia teny amin'ny plateau foana izay no nandeha tsy nidina tany amin'ny canyon mihitsy noho izay antony izay kanefa na izany ary ny paysage dia tena hoe mahafinaritra be foana fa tsy voatery any anaty canyon foana no misy paysage milay. Fantatrareo hoe fa ny dikany hoe Makay amin'ny fiteny bara dia hoe Makay na satria ny bara dia tsy manonona na amin'ny farany fehezanteny. Ny Makay dia toerana fangalan'ireo dahalo aina rehefa avy mangalatra omby izy ireo amin'ny fomba ny zareo bara. Dia rehefa vita moa izay rehetrarehetra izay salahy dia teto an-tampon-tendrombohitra teto izay ny sakafo miaraka amin'ny paysage tena hoe milay be. So ilay tsy izy voa ihany anatiny ihany ilay tsy ilaza ao voa ihany. So ilay hoe mbola tsy mahazo misika raha tsy tafavoaka ny ala. Fa tafavoaka ilay ohatry ny marécage be teo mbola misy an'ity alaala be ity. C'est ça l'aventure les gars. Peut-être je vais faire la même chose. Santiago de tous les cas. Oh, meu. Dia tato amin'ity lavabato antsoina hoe Andakato misy kotsy ity ny campement anay fahatelo. Tato moa dia nahitana ireo karazana peinture peste milaza ny tantaran'ireo olona nena tato anaty lavabato fahiny. Io zala androany journée anay farany aty Makay aty satria za moa efa fo be vao maraina ohatran'ny campement anay tato dia présentation alisany ny vue afata so faky so smart tsy dia misy sunrise milay be dia programme androany moa zany satria efa hoe androany farany dia manantona
no alohan'ny farany kay moa de manatana village zay eo de zay manao un campement avec le village de rapide tout de mouti direction Malembande de otrzay zay va de human alo misy réglage vokitika de ali izy mahampony objectif de Anao pause kely tsika pause rano hoan zay te hisotro rano sa moa za zalahy somary marary tena de avo be le orana maly de foan'ny sery tady foan'ny karipa grave be ao tsara ve Nasara le rano. ok Au même niveau les tongotra de amizay tonga eto zalahy de ajanona eto ny eta eo de hitotry zalahy retsy a mandeha milomano indray a makary ambadika re zalahy lasa zao ok tonga eto amin'ny campement ihany amin'ny valo sasany zao valo sasantsika tonga eto amin'ny campement milay be tontolo marina nanomboka tamin'ny fito sasany mandeha tongotra foana valo sasany tonga eto milay be lesy zany tena aventure Idada. Zalahy zay zany de vita zany tena hoe aventure suprême extrême suprême aty Makay aty zalahy Léa miaraka amin'ny James avec Valentine de retsy ny équipe mandravatanty Mialy tsy akina skily eo ambany ao fa de zay efa alainy sarety eto zay review après sakafo de direction Antananarivo amizay fa zao ny vokatra eo zay zalahy
dia isaorana be deaibe Francis sy ny ekipa nikarakara ny aventure amin'ilay be tany Makay iny dia ampiasaora zalahy ny code promo tiary rehefa andefa vola amin'ny Sendwave nareo fa azo bonus 10 € be izao dia aza dimy voyage.